tonga soa ato amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotrato. Igno motsengo mandaza eto tanàna tsengo manaza eto tanàna am'izao dia ny fisamborana amin'ny colonely Pakrita ny alapa-misy enina amby folo avrily masadio efa ela izy moa miakina satria tsay namohitsa io ty fandakanam-pirenen'Andriamanitra Mikaela ity izany dia miatomboka tamin'ny malama azy tamin'ny andraikitra na kimy colonely Mikaela taminy namongoka teo moa izy kia namoaka horonan-tsary bisesy namoaka ny zava-misy ao andapa ao tsy le vonivavonina izy ireo izany ateo mi aza lamba matao azy oikatrika ihany fomba nisamborana azy tamin'izany sy ny toeramany fiainana satria atsy amin'izao ora itenenareo dia tsy misy vaovao epika ny momba izany fa ny hampatsadio hoe nanefa avy hatrany eny amponjabian'ny Tsiafahy izy fantatra fa dia tiany baipasy lotoerana dia samborana azy ka misy andaromaria matady lalana monamao ny fisamborana azy miatondra ny alakamisy ihany dia efa fantatra koa fa nisy dasy desfatsa ary mpiara tamin'ny flamitsa iray ekisan'ny litera mefa voaroa izy voasambotra ihany koa amin'ny tioara kian ajaifina moa be hoe fidrasana amono mifloa Mikaela no iapandama azy ireo fantatra moa fa rihevizio sy iray tamin'ireo voatazina niaraka taminy ihany koa ke mbola voatazina ao amin'ny brigady ny nerva eo anosy atao amin'izao izao zava-misy izao zany jerena sy alalima dia efa afoy sahady mifanehoan-kevitra malalaka na akala mandrama io na amin'ny réseaux sociaux izany hoe manaraka biany metaon'ny fikindrana volomboasary ihany koa ity fitindrana vaovao amin'ny fahamafozana ity io aloha fa tsy nidina sy hita eny atianda efa madiny fitonana na amin'ny polisy mahazadara fa ny apitsiny kosa efa tsy ponana sy raisina tsy rairay any amin'ny lavatraminy sy any atoeram-piasany ireo olona nanao fihetsiketsehana izany hoe tena fahamafozana sy fanofahamataona ho ataon'izao fitondrana izao satria tsy nanao ny fomba nataony teo aloha fa fomba hafa ndaiko no ataony amin'izao fotoana izao izany hoe eo ihany mileo topo malahelo tamin'baza tsy izao mo ny toroman'ireo malagasy taminy hita amin'ny efapolo sy sivanjato sy arivo sy ny rehetra tateo ariana farany teo moa ny tolona natao amin'ny zenizeda mivolana oktobra 2020 sy 2020 teo iny izay namondrodahana Dajrel sy Vrongony Dajrel izay manana firenena frantsay dia izao nasoa Dajrel izao indray miosiam izay mbola vahiny ihany koa kanefa dia efa manoloantsika nanomboka tamin'ny taona sy tamby efapolo sy sivanjato arivo tamin'ny 29 mars zany dia laza avy eo isika fa izay le famivama sy le famavozana mitakina sy ny tomama keny atramba atsika dia mbola tsy mitondra fanazavana marina sy porofony ireo mitondra famazavana avy eo amin'ny fitondrana ity hoe ity na ireto ny profa ny kepika sy ny fifinian'ny Mikaela ny colonely Mikaela io momba n'ireo tanora zenizeda indray dia mitaty ny andro mitanana ny andro mpambakambasiany ny ateny miram-pirenena ry zareo izay no antony mikina ny tena ndalambe izany hoe fanehoan-kevitra tsotra ihany tsy nisy korotana tsy nisy fitarihana dala zavatra fa dia misaotra aktilamina kanefa ny ampikin'io iaho dia voasambotra tsirairay ireo ambondoa amin'ny kisorona amin'ny fihetsiketsehana iny ny momba mikolomena Patrika indray dia noho izy namoaka horongan-tsary makipika maimaratsy nanao ampamoaka momba ireo mpitondra sy ho andodina azy izay no tsy zakany sasany ka entina hanakombonana ny vavany entina hanakombonana ny vavany izao fanakadrama azy izao tsy lavina fa mety misy ony mifinian'ny Mikaela mety raha sy maintsy amin'olo izany ny endrika mikoajaina ihany koa fa tsy izay kosa noentina anararota hamatajamba izay tsy mitovy hevitra rehetra amin'ny tena akory mbola voatazina eny amin'ny brigady kriminela eny anosy hatramin'izao izy mamady raha fandinihana izany dia mba tsy ahafahany hitarika ny olona hidina eny an-dalambe indray ny sabotsy fanamby folo avril ketika daholo izany eny amin'ny andrandra fisorana nefa ny malagasy satria tofoka
sy ireo am'ireo olona mangalatra mampijaly avy sy nanao ampimamba ny arenany raha iseo zava-nisy zao anefa dia mahatry finoana ihany izany fiovà mahabasanga malagasy zany. Raha ny vaovao voaray tamin'ity alina ity avy amin'ny mpisolo vava ireo tanora Z moa dia nampidirina any amin'ny hôpitaly zany amin'izao fotoana izao miora sy ny vadiny mbola mitohy kosa ny fanadiana atao amin'ny herzou izay mpikambana ao anatin'ny Z hatrany ary mbola voatazona eny amin'ny brigady misana aneloka be vava eny Anosy inomena amin'izao fotoana izao raha ny fampitambavao avy amin'ny mpisolo vava azy ireo hatrany. Manoloana ny toedrara izay misy ankehitriny eto amin'ny firenena dia nanapa-kevitra hitondra fanazavana amin'ny vahoaka malagasy izahay atao anatin'ny collectif du mouvement Jeune Z. Tsara ho marihana fa nisy namanay efa voasambotra anisan'izay ry Herzou izay influenceur ny Jeune Z dia nomena dia herniora sy ny sidina izay vadiny moa zany efa nivoaka fa omaly alina no porte-parole ny collectif du mouvement Jeune Z anankiray izay antsoina hoe DR na docteur Karine sy Ridy atao anatin'ny mpikambana atao anatin'ny collectif du mouvement Jeune Z no voasambotra zany. Mariana etoana ihany koa fa efa nisy ny fifampiresahana mivantana tamin'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitondrana tamin'ny afakomaly ary no amafisina ny fifampiresahana fitohizan'ny fifampiresahana sy fifampienona omaly tamin'ny PRRM mivantana zany dia tao anatin'izay zany no nanontaniana sy niresahana mikasika an'ireo namanay izay voatazona ny amin'ny hoe famotorana azy ireo. Ny tiana hatongavana ihany koa izahay tompoko tsy misakana ny asan'ny tompon'andraikitra eo anivony hery fiarovana na ny filaminam-bahoaka amin'ny fanadiadiana izay ataony. Fa nisy ny fifampiresahana izay natao teo amin'ny tompon'andraikitra ambony indrindra ny PRRM ny amin'ny famotorana an'ireo namanay izay voatazona ireo zany ary amafisinay izay androany amin'ny hoe famotsorana sy famoahana tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro an'ireo namanay izay voatazona. Tsy misakana ny fanjakana anao fanadiadiana amin'izy ireo izahay fa mitady kosa ny famotsorana azy ireo ary tao anatin'izay niompana tamin'ny fanamafisana ny famerenana indray ny ataontsika hoe fifampienona tsy indrindraindrindra fifampiresahana ary nifatoka tamin'ny protocole d'accord fanaovana protocole d'accord entre ny collectif du mouvement Jeune Z sy ny fitondrana ankehitriny izay tariny PRRM ny fifampiresahana izay ny fanaovana omaly mivantana zany tary Ambohitsiroitra. Farany mikasika ny hetsika izay nataony collectif du mouvement Jeune Z amin'ny asabotsy zao. Izy igny moa zany toy ny hetsika izay tao anatin'ny ultimatum 72 heures izay nomena igny. Fa toy moa izy tamin'ny zoma sabotsy dia nanome fotoana izahay ny amin'ny vahoaka malagasy hetsika ampilaminana tsisy korotana tsisy ninona amin'ny asabotsy fa noho ny fifanajana sy fifampiresahana teo amin'ny mpitondra ankehitriny izay tariny PRRM omaly nisy ny fifampiresahana mivantana teo aminay dia noho ny fanajana azy satria izahay tsy manana problème aminy fa ny androm-panjakana indrindraindrindra ny rafitra izay misy ankehitriny tompoka no fahavalonay tanora zay no fahavalonay ary zay ny takinay ny fandravana ny HGC sy ny Assemblée nationale, Sénat sy ny maro hafa zany. Le rafitra ny fahavalonay fa tsy manana fahavalo olombelona izahay. Ka no amafisinay zay zavatra zay omaly dia nisy ny fifampiresahana teo aminay ka eto ambaranay
ampitoniana vahoaka malagasy ary ampahafantarinay fa ny hetsika zay ho natao ny collectif du mouvement Gen Z amin'ny asabotsy zao noho ny fifampienona sy fifampiresahana ary fifanajana entre ny PRRM sy izahay aty amin'ny solitenany collectif du mouvement Gen Z dia ny fanaiky ny rehetra fa hoatsahatra ny hetsika zay ho atao amin'ny sabotsy zao mba hisorohana ny amin'ny hoe fisiany mpanararoatra indrindra fisiany ataotsika hoe mpisandoka amin'io hetsika ampilaminana sy madio zay ho nikasainay ho natao io zany noho ny fisiany zay fifampienona sy fifampiresahana zay nisy teo aminay zay. Efa reny samborony reny moa zany namanay Herzo, Nomena, Miora, Idina. Milaza zareo hoe navoaka Miora sy Idina fa mbola misy foana ny faneritereny. Hetsekilany natao sarika mpandriana indray i Karinina sy Ridy. Milaza ny fanavozana fa mihaino ny tanora. Milaza ny fanavozana fa misy aya. Raha misy ny aya dia ataovy vaky-batsilana ary ataovy manara-dalàna ny ankety atao amin'ny tanora. Raha misy ny pirofo dia ataovy vaky-batsilana fa aza atao mpiafinafina toy ny fanaony mafia. Zahay mila mangarahara, mitaky ny mangarahara. Rehefa hanao ankety ianareo dia ataovy manaraka ny procédure manara-dalàna ny zavatra ataonareo. Izahay niady ho an'ny fahadiovan'ny Madagasikara, ho an'ny fahafahana, ho an'ny fahalalahana amin'ny teny. Aiza ny fahalalahana amin'ny teny zany ankehitriny. Atao sarika mpandriana ve ny ankizy rehefa tsy mitovy hevitra. Raha ny hevitra tsy mitovy dia asivy ny fampiresahana fa ny zavatra hidivanay dia hijoroanay fa ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Ary hijoroanay fa ho an'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny maha-olombelona afaka ny malagasy rehetrarehetra. Fa rehefa hozy izy nareo hoe lehanareo ny marina dia ataovy vaky-batsilana hoe inona ny diso amin'ilay zavatra teneninay satria ny zavatra teneninay dia ny zavatra tsy manjary ao anatin'ny fanavozana. Mila mangarahara zahay ary mitaky ny amoahana tsisy fepetra ny namanay. Avoay ataovy mangarahara ny ankety ataonareo. Apetrao ataovy mangarahara ny proof izay lazainareo fa misy. Zahay mitaky ny mangarahara hatramin'ny farany. Efa raha mahita, raha malala fa misara-bazana ny tanora noho ny raha mahatahora ataon'ny fanjakana fanavozana dia misy ny tsy vitovi-kevitra manoloana ny hetsika atao amin'ny sabotsy. Izahay dia tsy mitaky korotana, tsy mila korotana mihitsy zahay ary raha ianareo mieritreritra fa ny fitenenanay ny zavatra tsy mety ataon'ny fanavozana dia fanakorotana dia mba mieritreritra ianareo satria liberté d'expression fahafahana amin'ny teny zany. Tsy misy mihitsy eo mitaky korotana fa fahafahana amin'ny teny no takinay.